Mbola miarahaba antsika hatrany tratran'ity fotoana fampaherezana ity indray ankehitriny. Mangataka anao mba hanaraka izao fandaharana izao hatramin'ny farany ary mirary sahady ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Andriamanitra anie hitahy antsika, hanome antsika ny fiadanany, ny fahasoavany ary ny fanambinany. Hiaraka hivavaka isika mialoha ny andiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay tratran'izao fotoana izao indray ahafahanay mianatra ny teninao. Mangataka aminao zahay mba hamela ny heloka rehetra ary hanome anay ny fanahinao masina hitari-dalana sy hampianatra anay araka ny fanampanantenanao. Koa ampio zahay mba hatakatra izay tianao ambara ary hampaherezo amin'ny alalan'ny teninao. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra, angatahana ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Andro fahaefatra sady tsika faly mifankahita aminao hatrany amin'ny alalan'izao fandaharana izao ary manantena fa azahoanao hery ity fandaharana ity androany. Ny lohateny kely izay hoentina amintsika indray androany dia ny hoe matoky azy, matoky azy. Izay ny lohateny. Tsy iza moa zany fa Jesosy Kristy. Mila matoky azy sika amin'izay efa nambarany. Amin'izao fiainana hatrehantsika izao dia mitady hanana fahakiviana ny olona anankiray, indrindra isika kristianina, isika mpanaradia an'Andriamanitra, isika mpanaradian'i Kristy. Rehefa tratry ny toe-javatra sarotra sy ny zavatra iainana ankehitriny dia ohatran'ny mahatsapa isika fa mitady ho kivy ary indraindray dia hoe rehefa mampitaha ny fiainantsika amin'ireo izay tsy mivavaka na tsy matoky an'Andriamanitra, tsy manompo an'Andriamanitra dia mitady ny ho kivy. Manoloana an'izany toe-javatra izany dia aoka ahery isika fa tsy ho ela akory dia ho azontsika ny valim-potiantsika ary aza adino fa misy valiny avokoa ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ka ilainao, ilaiko, ilaintsika ny manana faharetana. Andeha isika hanoratra ny soratra masina. Andeha isika hanokatra ny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny Koritianina voalohany, toko 5:12. Koritianina voalohany, toko 5:12 ka ny andininy farany dia ny andininy 7:20 izany. Koritianina voalohany, toko 5:12 ka ny andininy 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Kristy ny teny. Koa amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Ry havana, mampanantena ny soratra masina fa tsy foana akory ny fikelezanareo aina. Ny fikelezantsika aina, itsika izay mitady ho kivy io, izay miezaka ny matoky an'Andriamanitra, miezaka ny mametraka ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra ka hianjadiany toe-javatsarotra, hianjadiany fanenjehana, hianjadiany fanaratsiana, manome toky ny Tompo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezantsika aina ary manana faharetana. Raha oviana no hanantenantsika izany, raha oviana no andrasantsika izany, izao no ambaran'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 12:20, ny andininy 12:20. Apokalipsy toko 12:20 ka ny andininy 12:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Indro afaingana aho ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Ry havana, tsy ho ela
ao anao Jesosy Kristy, indro avy fainganao, tsy ho ela ho avy Jesosy Kristy. Inona no entiny? Hamaly ny olona rehetra araka ny asany, araka izay nataony na tsara na ratsy. Izay no mahatonga ny apôstôly Paoly miteny manao hoe tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina. Raha nanao ny tsara ianao dia tsy ho foana izany fa azo valiny. Raha nitelena ianao ny hanao ny ratsy kosa dia aza mieritreritra no afaka amin'izany fa ho avy Kristy hitondra ny valiny ihany koa. Koa tsy aleo ny manao ny tsara, aleo ny safidy ny hanaraka an'i Kristy dia ny manao ny tsara mandrakariva ary indrindra indrindra ny hananana faharetana. Koa azakivy fametraka ho Jesosy Kristy hoe indro avy faingana, tsy ho ela izy izany. Aoka hanantena isika. Misy ireo namantsika izay efa nodimandry, misy ireo namantsika izay namoy ny havana ary dia tratry ny fahakiviana amin'izany toe-javatra izany, tratry ny alahelo mafy satria ilay namana, ilay sakay izay ilay malala izay niaraka tamin'ny tena teo dia nipao ny fahafatesana ka mitady ho kivy, mitady ho ketraka ary indraindray aza dia misy mametraka fanontaniana mihitsy manao hoe fa nahoana reny dia izaho no hiaran'izao toe-javatra izao kanefa izaho mbola mivavaka ry havana. Indro avy faingana ho Jesosy Kristy, tsy ho ela. Ary mampanantena koa izy fa amin'izay fotoana izay ireny havana nodimandry ireny dia hatsangany amin'ny fahafatesana, hatsangany amin'ny maty. Izao no voasoratra ao amin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra ka ny andininy faha enina ambin'ny folo. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra ka ny andininy faha enina ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ny tenan'ny tompo ny hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana ny feon'ny arkanjely sy ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ry havana, zavatra rehetra izay ataontsika misy valiny avokoa. Tsy ho ela Kristy dia hitondra izany valiny izany. Eny, raha sanatria ka efa maty azontsika amin'izay fotoana izay ary na ireo izay namantsika ny paon'ny fahafatesana amin'izay fotoana izay dia hatsangany Kristy amin'ny maty. Ary izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Misy fitsanganana amin'ny maty. Azakivy ny amin'ny toe-javatra mandalo izao tontolo izao sy ny filany, izany hoe izao tontolo izao sy ny zavatra ilayntsika amin'ity fiainana ity dia mandalo avokoa. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra manana ny fiainana mandrakizay. Koa na dia nilaozana, eny mety misy aza miteny tahaka ny Joba na ireo mpanompon'ny Joba hoe dia izaho rery sisa. Dia azakivy fa ny tompo dia tsy manadino anao ary tsy hanadino anao na oviana na oviana izy rehefa nametraka ny fiainana taminy ianao. Ilayntsika ny manana ny fahatokiana an'Andriamanitra ary ilayntsika ny matoky azy hatramin'ny farany. Izao no ambaran'ny Matthieu toko fahaefatra amby roapolo. Ity Matthieu toko fahaefatra amby roapolo ity moa dia manambara ny zavatra hiseho amin'ny farandro na amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanondroana. Dia izao no ambarany. Matthieu toko fahaefatra amby roapolo ka ny andininy faha raika amby telopolo. Matthieu toko fahaefatra amby roapolo ny andininy faha raika amby telopolo. Ary ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny izy ary hangonindreo ny olom-boafidiny avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Rehefa ho avy izay fotoana izay dia tonga Jesosy Kristy ary haniraka ny anjeliny izy handray antsika handova famonjena.
handray atsika izay velona handova famonjena ary hanangana ny maty ary izay atsangany maty dia hoentin'ny anjely handova ny fiainana mandrakizay. Ho avy ny famonjena. Io no andro hamonjena antsika. Koa izao tenin'ny apôstôly Paoly, tsy foana tsy akory ny fikelezana ho aina. Misy valiny. Rehefa ho avy Jesosy Kristy dia amin'izay fotoan'izay no handraisantsika ny valiny. Ary izany mahatonga an' Jesosy miteny an'ity teny ity ao amin'ny Jaona toko 4:12 Jaona toko 4:12 Jaona toko 4:12 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko 4:12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa ao an-tranony raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ry havana, nanafatra Kristy na dia sarotra aza ny toe-javatra atrehintsika ankehitriny, na dia mihalafo aza ny vidim-piainana, ary na dia mitombo aza ny faharatsiana eto amin'ity tany iainantsika ity, mihasarotra ny fivelomana hoentina miatrika izany, dia hoy izy Kristy hoe aza malahelo ny fonareo. Minoa azy, minoa an'Andriamanitra fa andeha izy hamboatra fitoerana ary verina indray handray hamonjy antsika ho any aminy, ka izay toerany no hitoerantsika koa. Tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina. Noho izany, aza miala fa manana faharetana hatramin'ny farany. Tsy izao ankehitriny izao no handraisantsika izany valiny izany, fa rehefa ho avy Kristy dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Mety mahita tsika fahombiazana ho an'ny fahavalon'Andriamanitra. Zavatra mety miseho izany, kanefa tsy tokony hankivy antsika. Mety ahitsika fahoriana eo am-panomponan'Andriamanitra, kanefa manana fanantenana fa tsy foana tsy akory ny fikelezanaina. Rehefa Andriamanitra no miteny dia tsy maintsy ho tanteraka izany, ary aza kivy fa manana faharetana hatramin'ny farany. Aoka ho tahaka ny apôstôly Paoly isika. Amin'izao andro mbola havelomantsika izao dia azontsika atao tsara ny miteny izany teny izany. Tsy hoe efa miandry efa ho pohony fahafatesana akory sanatria ny vava, raha tsy maintsy ho avy izany. Fa kosa amin'izao andro iainantsika izao dia ataovy azo antoka fa azonao atao ny miteny ny apôstôly Paoly tamin'izy ho faty, fantany fa tsy maintsy ho faty izy, kanefa dia nanoratra n'ity teny ity izay tena maneho fa tena azo ny antoka ny fiainana mandrakizay. Izao no voasoratra ao amin'ny Timoty 2:4 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Timoty 2:4 ka ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Timoty 2:4 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Efa niady tsara aho nahatanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatr'izao dia tehirizinao ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Ry havana, ny apôstôly Paoly dia sahy niteny fa efa voahomana ho azy ny satroboninahitry ny fahamarinana. Efa voahomana ho azy izany satroboninahitra izany. Ary efa miandry azy izany dia omeny tompo tsara marina amin'izay andro izay, ary tsy ho azy irery hozy izy, fa ho an'izay rehetra miandry ny fiaviany koa. Asaina ianao izany hiandry ny fiaviany, ary asaina ianao izany hiomana dieny izao, ary asaina ianao mba hahazo antoka amin'izao ankehitriny izao, fa efa voahomana ho anao ny satroboninahitry sy ny fahamarinana. Ka raha ho avy Kristy hamaly ny olona rehetra
araka ny asany, ho avy tsy ho ela, indro ho avy faingana ozy izy, ary tsy ho ela hamaly ny olona rehetra araka ny nataony avy, vonina ho amin'izany ve ianao? Izy ny apôstôly Paoly hoe nitahiry ny finoana tsy nialy izy, na misy ny zava-manahirana na nisy fanenjehana, ary fantany tamin'izy nanoratra an'io teny io fa ho tapahan-doha izy. De hoy izy ny apôstôly Paoly hoe nitahiry ny finoana naharitra hatramin'ny fahafatesana, ary andova ny fiainana mandrakizay. Azo ny antoka izany. Tiavana malala, azonao atao koa ny manana antoka dian'izao sahady fa handova ny fiainana mandrakizay ianao. Ary ilay teny novakitsika voalohany, de hoy izy ilay teny hoe tsy foana tsy akory fikelezanareo aina. Niandry anao Jesosy Kristy hamaly anao izy araka ny faharetanao hatramin'ny farany, ho avy tsy ho ela izy, vonina ho amin'izany ve ianao? Fa sanatria efa nipohan'ny fahafatesana tahaka ny apôstôly Paoly ianao amin'izay fotoana izay, ny azo antoka rehefa niomana ho amin'izany ianao, dia aniraka ny anjeliny izy ary handray anao amin'ny fotoana io. Ka izay toerany no hitoeranao koa, izay toerany no hitoerako koa. Tompo aneombanao, hanananao faharetana ka mba ho isan'ny hanirahan'ny Kristy ny anjeliny tsika amin'izay andro izay, satria tsy kivy isika fa nanana faharetana, nitahiry ny finoana, nanatanteraka niady, dia niady tsara ny finoana izany. Tompo anehitahy anao. Amen. Andeha isika hivavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay noho ny fitahianao, misaotra anao zahay noho ny famindramponao, ary na dia tsy mendrika azy zahay ankehitriny, dia ampaherezinao mba hanananay faharetana, ary mba tsy ala amin'ny fanomponanao, fa hitahiry ny finoana, hiady tsara ka mba ho mpandresy amin'izany. Vonina ary efa nomaniny Jesosy Kristy ho anay ny fiainana mandrakizay. Ampio zahay mba tsy ala amin'ny finoana, ary mba ho mpandresy amin'ny ady izay hatrehanay, hanatanteraka ny fihazakazahana, satria tsy foana tsy akory ny fikelezanay natoy izany araka ny teninao. Ampaherezo zay mba haharitra hatramin'ny farany, satria izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Ho anao irery ihany ny voninahitra, ho aminay rehetra ny fiadanana sy ny fahasoavanao. Nivavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.